dia ao antsika rehefa koa ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Dia falehavako miaona amintsika eto amin'ny tefijekema isotro fitiavany ty sotra ny amin'ny teny fiarabana sy ny firarian-tsoa ary dia faliko miaraba ny mpitandrina mivady ny fiangonana ary indrindra ny sampana sekoly alahady amin'izao andro nitokany fiangonana ho aladin'ny sampana sekoly alahady izao. Ny ten'Andriamanitra izay hitonana fatraontsika ary dia ny Lioka toko faharaiky ambin'ny folo izay ten'Andriamanitra efa novakina tamintsika teo indrindra ny andeniny fahavalo amby roapolo. Ity teny hitantsika ity dia valiteny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy izay nitaniasany ka nilaza sy nanambara fa sambatra ny renin'i Jesosy manana zanaka miavaka ao anatin'ny fiarahamonina toa izao. Hita taratra tamin'ny valitenin'i Jesosy anefa fa raha ny teny ity vehivavy ity hoe sambatra ny nono izay ninonao, dia ino Jesosy milaza fa misy endrim-pahasambarana roa izay mifanena na hita taratra ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina. Misy ny endrim-pahasambarana izay heverin'ny olona, misy ny fahasambarana izay heverin'ny olona fa mora azo mora raisa. Fa etsy andano zany Jesosy kosa dia te haneo fa misy fahasambarana miavaka tian'i Jesosy tokony ho raisin'izay rehetra miaino, tokony ho raisin'izay rehetra manarady azy. Amin'ity volana desambra ity moa ny lohahevitra izay banjiny fijekema dia ny hoe hiaino ny fiadanan'ny tompo. Izany lohahevitra zany dia mitaona sy mitarika antsika tokoa ny hoe misy fiainam-piadanana avy amin'ny tompo tokony raisina, tokony ainana. Iza tokoa moa amintsika no tsy maniry hanana izany fiainam-piadanana izany, mitaona ny teny eto hoe hiaino ny fiadanan'ny tompo. Fa io fiadanana io dia mifamatotra amin'izay heverina ihany koa hoe fahasambarana. Ary maka ny soratra masina teo tsika, iza amintsika moa no tsy te mba ho sambatra, iza amintsika no tsy te hitaly zany fiainam-pahasambarana zany. Ankehitriny ary ny ten'Andriamanitra mahalona antsika eto dia miresaka mampafantatra ny amin'izay lalan'ny fahasambarana. Araka nambara teo dia misy fahasambarana roa mifanindry an-dalana na mifaneny eto. Voalohany dia ny hoe ny fahasambarana araka ny fomba fijeriny zanak'olombelona. Ny fahasambarana araka ny fomba fijeriny zanak'olombelona. Ary ny faharoa dia zao, ny fahasambarana araka any Jesosy Kristy. Ny fahasambarana araka any Jesosy Kristy. Voalohany ary, ny fahasambarana araka ny fijerin'ny olona. Hoy ny andinin'ny fahavalo amby roapolo eto hoe izy nanao hoe eny tokoa, eny tokoa. Zay teny Jesosy zay dia famatra amin'ilay teny hoe sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninonoanao. Andiny fahavalo amby roapolo zany. Tenin'ilay vehivavy zany. Ilay vehivavy zany eto dia zao nanome anjara toerana manokana any Maria renin'i Jesosy ity vehivavy ity.
i Maria izay reny nitondra voka, i Maria izay reny nampinono ny taiza nanabe. Dia rehefa hitan'ilay vehivavy fa tena miavaka i Jesosy dia hoy ilay vehivavy hoe sambatra ny reninao. I Maria amin'ny olona dia ilay olona manana fifanasana akaiky tamin'i Jesosy manana fifamantorana tamin'i Jesosy. Dia tsy mahagaga tokoa eto fa rehefa nijery ny fiainan'i Jesosy ilay vehivavy, rehefa nahita ny asa nataon'i Jesosy ilay vehivavy, dia hoy izy hoe tena sambatra ny reniny ny ray aman-dreny manana zanaka tahaka anao. Fahasambarana no lazain'ny vehivavy dia fahasambarana araka ny fijery ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina. Sambatra satria miavaka ny zanany, sambatra satria mahafita zavatra nampitolagaga ny fiarahamonina ilay Jesosy zanany, sambatra satria manana zanaka endry zay mitona fampianarana mahagaga ny olona ilay Jesosy zanany. Zany hoe azo ambara zany fa ny fahasambarana ilasahana eto dia araka ny tengiteny hoe fahasambarana noho ny fahitanany zavamisy. Fahasambarana izay everina hoe rehefa miavaka ny zanaka zay nateraka dia manam-pifaliana ilay reny, rehefa ao anatin'ny fahendrena ny zanaka zay nateraka dia teo hita ho milamin-tsaina miadana sambatra ny reny. Fahasambarana hita maso atrehina izany fahasambarana zany. Araka ny teny teo dia ny hoe te hilaza ny anjara toerana misy an'i Maria ty vehivavy ty, sambatra noho ny amin'i Jesosy, sambatra satria manana an' Jesosy. Revako malala, manana fijeriny, manana ny fiheverany ny amin'izay fomba andraisana sy iainana ny fahasambarana ny zanak'olombelona. Matetika tokoa rehefa manana fifanaisana akaiky amina sokajy ny olona miavaka ao anatin'ny fiarahamonina ny olona anankiray, hoe misy olona mananana maizy azy havany na zanany na mifanerasera aminy dia misy fifaliana ao anaty. Ary zay mitazana dia hoe sambatra reny satria manana olona tahaka zao sy tahaka zao. Dia izany no fomba fijery hijeren'ny fiarahamonina. Nefa koa dia izao, matetika ambara fa sambatra ny koa ny olona rehefa manana ny zavatra anankiray, manam-bola, manan-karena, manana ny maizy azy, dia hoy mitazana hoe sambatra reny fa hafa, tena hafa ny fiainany. Vokany miazakazaka avokoa ny olona mikatsaka izany endim-pahasambarana izany. Hoy ny tompo eto hoe eny tokoa, eny tsy mandany tompo fa misy fahasambarana tokoa zany. Fahasambarana araka ny fiainan'ny olombelona ety an-tany. Ary zany ambarana obolana toko 10 andeny voalohany, ny zanaka endry mahafaly ny reniny. Rehefa endry ny zanaka, rehefa mandeha araka ny lalany tokony izorana ny tezana na nampiazana azy ny zanaka, faly ny reniny, manana fahasambarana satria manana zanaka voataiza tsara. Izany no antony ampianaran'ny sampana sekoly lahady ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny zanaka
mba hahatonga ny fiangonana hanovy lay fahendreny, lay fahalalana avy amin'Andriamanitra, mba hahatonga ny zanaka sy ny fiangonana hanana toe-panahy fiainana miavaka. Ka rehefa mijery ny mpiarabelona, mijery ny manodidina dia hoe sambatra ny ray aman-dreny manana zanaka tahaka izany. Tsarovy ary aladiny sampana sekoly lady ty andro ty, tsarovy ny sampana sekoly lady, tsarovy ny fiangonana fa tena mahafaly mahasambatra ny ray aman-dreny ny manana zanaka endry miavaka ao anatin'ny fiarahamonina. Zany no ambaran'ny Jaona any amin'ny epistily nosoratany. Tsy manana fifanena lehibe ho anao zao dia mifantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Rehefa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina ny fahamarinana, misy fifalena ao anatin'ireo ray aman-dreny taiza sy nanabe. Zava-dehibe izany. Tadideo anefa fa i Jesosy tokoa ane ka voataizan'ny ray aman-dreny tamin'ny soratra masina araka ny fomba fanao teo amin'ny fiarahamonina Jiosy, dia izany mampiavaka nampiavaka azy. Tao amin'ny nastarena ary sika sampana sekoly lady, sika rehetra, sika zanaka, mba hahatonga reo ray aman-dreny mpitaiza mpanabe hanana ny fahasambarana, meteza hanana toe-panahy, toe-tsaina, fetona tena miavaka maneho ny maha-kristianina marina antsika toytsika, ka itenin'ny olona hoe sambatra ny ray aman-dreny satria miavaka isika, sambatra ny ankohona sy ny fianakaviana satria miavaka isika. Zay le fahasambarana araka ny fijeryolombelona, mila katsahana ihany koa zany, mila tadiavina ihany koa zany. Rehefa koa malala zany ny fahasambarana ilaina. Fa raha jerentsika ny ten'Andriamanitra amin'ny toeto zao, Jesoa mampafantatra koa nefa ny amin'izay fahasambarana tiany Jesosy omenantsika. Ny faharoa ary ny fahasambarana araka any Jesosy Kristy. Ny fahasambarana araka any Jesosy Kristy. Hoy Jesosy fa izy nanao hoe eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Nabarako teo ny hoe tsy nandà Jesosy fa misy fahasambarana zay hiverin'ny olona mamaika ny olona. Nefa i Jesosy eto dia mampitodika ihany koa fa misy ny tena fahasambarana tokony katsahina, misy ny fahasambarana marina tokony hotadiavina, misy ny fahasambarana marina tokony iainana. Mazava tsara eto ary ny tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy, kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Loharanon'ny tena fahasambarana ny miaino ny tenin'Andriamanitra. Tsaro fa anisan'ny mampiavaka ny fiangonana, anisan'ny nampiavaka ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny, raha vakintsika amin'ny bokin'ny Deutéronomie, ny miaino, ny anjara toeran'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Miveriberina matetika amin'ny bokin'ny Deutéronomie ny hoe miainoa ry Israely, ny maiza azy ny fiangonana, ny maiza azy voaka an'Andriamanitra dia zao ny fanekena hiaino an'Andriamanitra, ny fanekena hiaino ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra mifamatotra amin'ny fiainona, ny fitandremana, ny fankatoavana, ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra zay nohainona hitondrana ny fiainana. Mazava tsara maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ny tena fahasambarana zany dia zao ny miaino ny tenin'Andriamanitra. Naonao tokoa moa
rehefa miaino ny ten'andriamanitra ny olona dia zaho tafahoana amin'andriamanitra na miaona amin'ilay andrian'ny fiadanana dia zay fiaonana amin'andriamanitra any dia efa ahafahana mandray ilay fiainam-piadanana, fiainam-pifalinana, fiainam-pahasambarana avamity. Ary sy vitan'izany ihany fa rehefa miaino ny tenin'andriamanitra ny olona dia ao amin'izany tenin'andriamanitra izany no hahalalana ny maizy azy an'andriamanitra sy ny fiainana atolony ho an'ny olona. Tsy ho fantatry ny olona mihitsy hoe misy fiainana manokana omen'andriamanitra raha tsy miaino ny tenin'andriamanitra ny olona. Ka rehefa miaino dia tonga ao anatiny f'andriamanitra miteny, andriamanitra manatanteraka, dia tonga ilay fahasambarana fiadanana. Ary zany hitantsika amin'ny Joba izay nivakiana tamintsika teo, Joba 3:30 manao hoe raha miaino ka manaiky azy izy dia laniny amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretany, fa raha tsy miaino kosa izy dia ho voan'ny fiadiana ka ho faty tsy amipahalalana. Mamperitreritra izany teny izany fa teny amafisin'ny tenin'andriamanitra, amafisin'andriamanitra amintsika etiny hoe ny fanekena iaino no hanovozana, handraisana ny fiainam-pahasambarana, ny fiainam-piadanana. Ary fa matra amin'izany ilay voalazan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:13 manao hoe fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananao fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ny tenin'Andriamanitra dia nosoratana eny napetraka mba hahatonga antsika hanapahalalana ny amin'ny Jesosy, handraisantsika fiainana aminy raha mino izay voasoratra, kanefa ny ahafahantsika mino dia antsika miaino izay ambaran'izany teny izany, ny fiainona lalan'ny fahasambarana. Tena fahasambarana dia ny fiarahana sy mandray ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tena fahasambarana dia ilay fananana fiadanam-po rehefa mandre sy mandray ilay tenin'i Jesosy milaza fa misy fiainana homeny ho an'ny mino azy. Eny, ny tena fahasambarana dia ny fampiarana, ny fivelomana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Ry havako malala, eny tokoa ny tompo, kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ry havako malala, ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina araka izany no tena fahasambarana hitarihan'i Jesosy antsika. Tsara ilay manana zanaka miavaka, ary ampirisina antsika zanaka izany fa handraisany ray aman-dreny fahasambarana, fa mifanimeno amin'izany koa ilay fanaikantsika indray fahasambarana ka hiaino ny tenin'Andriamanitra hankatoa hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Zao mantsy, rehefa miaino sy mampiatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandrontsika isika miavaka amin'ny fiainantsika. Nabarako teny hoe miaona, mifaneresera amin'Andriamanitra, tsara fihavanana amin'Andriamanitra, tsara fifanaisana amin'Andriamanitra. Ary mazava tsara ny voalazany amin'ny Joba, mifankahazara amin'ny tsy toenao dia hiata. Izay le mandray miaino ny tenin'Andriamanitra. Fa zao rehefa mpiarina ny tenin'Andriamanitra dia zao miova koa ny fifanaisanao mpiara-belona aminao. Ny olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa manana fihavanana, mahay mifankatia, mahay mifanerasana mpiara-belona amin'ny vokany,
milamina sy mirindra ny fiainan'ny fiarahamonina vokany misy fiainam-pilaminana misy fiainam-piadanana zany vokatry ny fiainona fankatoavana ny tenin'Andriamanitra milamina misy fahasambarana tsoroviara fa izany indrindra no mahazava-dehibe ny asan'ny sampana sekoly lahady mampianatra ny tenin'Andriamanitra ary manao zay hahatonga ny tenin'Andriamanitra ho fiainan'ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra tsy ho fahalalana fotsiny miaino dia mahalala fa ho tenin'Andriamanitra ampiarana hitondrana ny fiainana fa izany ihany ny tena fahasambarana. Ry afaka malala tao amina starina asika ankehitriny iaino ny fiadanan'ny tompo te iaina marina fiadanan'ny tompo ve ianao te hikatsaka marina ilay fiainam-pahasambarana avy amin'ny tompo fa ianao tariny tsy asondrayntsika ankehitriny mahaiza manokana fotoana iainona tenin'Andriamanitra mahaiza manokana fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra andraisana ny teniny mahaiza manokana fotoana hianarana ny tenin'Andriamanitra ary indrindra hampiarana izany tenin'Andriamanitra zany ho fitondrana ny fiainantsika fa raha izany tokoa ny tantarantsika iaina fiainam-piadanana fiainam-pahasambarana isika. Ry avako malala mazava ny afatry ny tompo antsika amin'izao aladin'ny sampana sekoly alady manerana ny sany fitsekemizao iaino ny fiadanan'ny tompo mihinanao antsika iaino ilay fiainam-pahasambarana ambaran'ny tompo misy ny fahasambarana araka ny fijeryolombelona zava-dehibe satria rehefa endry ny zanaka rehefa miavaka ny toetrany mahavita zavatra miavaka faly manam-piadanana ny ray aman-dreny satria nitaiza sy nanabe zanaka miavaka ary mifameno amin'izany raiso fiadanan'ny tompo amin'ny fanekentsika iaino hianatra ampiatra ny tenin'Andriamanitra ho amintsika ny tompo amen.